Resaka fampianarana izay sika dia Niverina an-dakilasy androany rehefa avy niala sasatra nandritran'ny andro maromaro ireo mpianatra indrindra ny mpianatra avy ao anivon'ny sekolim-panjakana manomboka eto izany dia hiatrika ny telo volana faharoa telo volana izay azo ambara fa herin'ny taom-pianarana ireo mpianatra. Nanomboka ny androany avokoa ny sekolim-panjakana rehetra ka androso amin'ny fampianarana telo volana faharoa ireo mpianatra. Ny telo volana faharoa moa ny tena votoatim-pampianarana raha toa ka manomboka mizatra ny fianarana vaovao ireo ankizy mandritra ny telo volana voalohany ary miatrika famerenana izay zava-bita kosa ny telo volana fahatelo. Androany hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana martsa no fiatrehana ny telo volana faharoa ary ny fahavalo ny volana aprily hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana jolay kosa ny telo volana fahatelo no sady famaranana ny taom-pianarana. Ny fahaenina ambin'ny folo ny volana jolay ny datin'ny fanadina-panjakana CEPE ho amin'ny taona 2023 ary manomboka ny 7 amby roapolo hatramin'ny voalohan'ny volana aogositra kosa ny fanadinana BEPC. Dian'izao moa dia efa somary homana sahady ireo ankizy ny hiatrika ireo fanadina-panjakana. Mandritra ny telo volana faharoa ihany koa no hahafantarana ny fahaizan'ireo mpianatra ka eo ihany koa no hanomezana tosika azy ireo hanohy ny ezaka na ihany koa hifantoka tsara amin'ny fianarany. Ho an'ireo ankizy analan'ny fanadinana CEPE dia manomboka izao volana janoary izao dia efa ampiomanana ny ray aman-dreniny hikarakara ireo antota-taratasy ilaina amin'ny fiatrehan'ireo ankizy ny fanadina-panjakana. Amin'ny volana aprily kosa no manomboka ny fisoratana anarana.